Ndao hianatra teny anglisy ary. Hello everyone and welcome to English Lesson Week 2. Salama daholo nareo ary tonga soa aty amin'ny teny anglisy lesson faharoa. If you weren't there for last week's lesson, you better go watch the video because there's a lot of important stuff that you're gonna need. Raha tsy hitanao le video tamin'ny herinandro a, tana jery kely aloha fa tena important be reo ary ho ilainao zany reo androany. This week we're going to do a new verb, a new grammar principle, some practice sentences, and if we have time, a few idioms. Androany tsika hanao verbe fofo anankiray miaraka amin'ny Principe de Grammaire, miaraka amin'ny ohatra ny fehezanteny vitsivitsy, ary amin'ny farany ohatra ka mbola misy fotoana, hoasintsika fomba fiteny Amerikana be mihitsy hoa, be nkintana be hoa. Without further ado, let's just go right into the video. Ndao tsy hiandry-tsona fa tonga dia hidirantsika le lesona. Milay nareo. Ndao ary tonga dia hanomboka direct. Ny verbe voalohany androany dia to go. To go. Na amin'ny teny malagasy izy mandeha. Mandeha. Ataontsika zany mitovy amin'ny herinandro farany ny présent, ny passé ary ny futur miaraka amin'ny article anazy. Zany hoe ny pronom rehetra zany. We will do, like last week, the present, the past, and the future, as well as the article, the pronouns that go with the verb. Hovakiko indray mandeha, dia avy eo averiko fandroany amin'izay koa nareo afaka mamerina an'ilay fanonana an'ilay verbe sy ny teny hipratikena ny prononciation. I will read each word twice so you can have a chance to practice the pronunciation. Alefa sary. Ny présent voalohany. I go. I go. Zany hoe mandeha aho. You go. You go. Mandeha ianao. He, she, it goes. He, she, it goes. Zany hoe mandeha izy. Le he zany lehilahy, she vehivavy, it raha zavatra. Ohatra hoe mandeha le tomobile zany dia it goes. Manaraka they go. They go. Mandeha izy ireo. Mandeha izy ireo. Aza adino fa le TH tsy molotra mikasika molotra fa ny lela mikasika nify no manao an'ilay son they. They. Manaraka you guys go. You guys go. Mandeha ianareo. Mandeha ianareo. Okay, farany we go. We go. Tika zany mandeha isika na mandeha izahay. Ny isika sy izahay zany amin'ny teny anglisy ray ihany tonga dia we fotsiny. Passé amin'izay ary. Let's go to the past. Ty ray ty zany tsotra kely satria araka ny hitanao zany tsy miova mihitsy ilay izy. This one is very easy because it never changes. I went. I went. Nandeha aho. You went. You went. Nandeha ianao. He went. She went. It went. Nandeha izy. They went. They went. Nandeha izy ireo. You guys went. You guys went. Nandeha ianareo. We went. We went. Nandeha isika na nandeha izahay. Future amin'izay ary. Let's move on to the future. Amin'ity ray ity zany ampina fotsiny ilay will dia avy eo tsy mila conjuguer intsony ilay verbe fa tonga dia
will de le verba no manaraka an'izy de lasa futur. Ahoary. I will go. I will go. Handeha aho. You will go. You will go. Handeha ianao. He, she, it will go. He, she, it will go. Handeha izy. They will go. They will go. Handeha izy ireo. You guys will go. You guys will go. Handeha ianareo. We will go. We will go. Handeha isika na handeha izahay. Afaka asianao pause raha ohatra ka mbola mila mijery kely an'ity page ity aloha fa androso ihany aloha tsika. You can pause the video if you need to still look at those words, but we are going to keep going on. We're going to continue. Voalohany indrindra, exemple de phrase mampiasa an'ilay verba nataontsika teo. Teny frantsay nataoko teto fa ho teneko amin'ny teny gasy ihany koa izy. The examples may be in French, but I will also repeat them in Malagasy. Ils sont allés la semaine dernière. Zany hoe nandeha izy ireo tamin'ny herinandro farany. De ny teny anglisy amin'izany, they went last week. They went last week. Phrase rehetra ataontsika eto zany vao nataontsika vao teo ambony zany. Fa mety misy vocabulaire vaovao ohatran'ny hoe last week zany semaine dernière. Zany hoe herinandro farany. Toizatsika. Elle ira demain. Na hoe handeha izy rapitso. Amin'ny teny anglisy izy, she will go tomorrow. She will go tomorrow. Tomorrow zany rapitso. Toizatsika. Nous allons chaque semaine. Zany hoe mandeha izay na isika isaky ny herinandro. Resaka fahazarina indray zany satria tsy hoe eo am-pandehanana le olona fa mandeha zany le olona isaky ny herinandro. Mandeha tsika isaky ny herinandro. Donc amin'ny teny anglisy zany hoe we go every week. We go every week. Phrase farany, nous allons maintenant. Zany hoe mandeha isika amin'izao. De amin'ny teny anglisy izy hoe we are going right now. We are going right now. Fa maninona zany tsy niteny hoe we go right now. Tsy mitovy mantsy ireo. Ny valina amin'izany dia izao. Tsy maintsy rehefa mbola eo am-panaovana le verbe tsika dia tsy maintsy mampiasa an'ilay hoe présent continu. Inona zany présent continu zany hozy ianao? Mila miverina kely mijery an'ilay videon'ny voalohany nataoko tamin'ny herinandro satria tamin'iny video iny nanazava tsara hoe iny natao hoe présent continu ary eo amin'ny fotoana ahoana no tokony mampiasa azy. Fa ity iray ity aloha zany we are going right now. Dia ary tohizantsika amin'ny principe de grammaire. Ity iray ity zany fomba anankiray izay hitenenana futur ihany koa. Zany hoe amin'ny zavatra ho avy. This is another grammar principle that explains another way to use the future tense. Izy ity zany raha tena izy matetika kokoa toy izay le will, satria ilay teo aloha nataontsika tout à l'heure zany will. I will go, I will be. Fa ity indray jerentsika le formule ato être plus going plus verbe infinitif. Dia iny manolo an'ilay will. Ndao hoe jery exemple. Ity exemple iray she will work. Zany hoe hiasa izy. Futur zany. Dia lasa miova ilay izy hoe she is going to work. She is going to work. Mitovy ihany ilay dikan'ireo fa
Le faharoa ity zany, she is going to work, no fampiasa matetika indrindra amin'ny resaka andavanandro. Donc, mila hay tsara zany ity iray ity, être plus going plus verbe infinitif. Ninina le verbe farany a? Tsotra kely izy satria infinitif foana. Inona atao hoe infinitif? Misy le to zany. Ouais, tsisy conjugaison zany. De tsotra kely tonga de hoe être plus going plus le verbe, ninina le verbe. Exemple faharoa ary. They will be, lasa indray hoe they are going to be. They are going to be. They will be zany, ils seront. They are going to be, ils vont être. Raha tena izy zany mitovy le dikan'io fa, zay le teneniko hoe le faharoa no matetika fiteny kokoa zany amin'ny teny anglisy amerikana. They are going to be. Raha ohatra ka mandroso haingana loatra hoa, asio pause le vidéonao tsy maninona. Zay tena mety. Fa amin'izao aloha zany, toezatsika amin'ny exemple de phrase izay mampiasa an'ilay formule vao nataontsika teo. Let's continue looking at some sentence examples using the formula that we just worked on. Phrase voalohany. Tu vas aller la prochaine fois. Zany hoe, handeha anao amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny teny anglisy, you are going to go next time. You are going to go next time. Fa maninona ny doublé koa le hoe to go. Fa maninona you are going to go. Satria mampiasa an'ilay formule tsika amin'izao être plus going, going eo foana. Ninina le verbe, de zay vao asianao le verbe infinitif après. De zay mahatonga hoe going eo ihany de zay vao nasiko hoe to go. You are going to go next time. Mitovy amin'ny teny frantsay, tu vas aller, double zany hoe aller sy va, satria avy amin'ny verbe mitovy ihany ihany. Avy amin'ny verbe mitovy ihany zany io anankiroa ireo. Donc zany, you are going to go next time. Phrase faharoa. Nous allons aller mardi. Zany hoe handeha isika amin'ny talata. Mitovy indray tsy maintsy midouble le to go. Donc, we are going to go on Tuesday. We are going to go on Tuesday. Zay aloha zany le expression, le fehezanteny azafady zay mampiasa le formule future vao nataontsika vao teo. Être, le être zany TRT, we are. De le going tsy miova, de le verbe infinitif. De io zany no atao hoe future, zany hoe phrase future zany. We are going to go on Tuesday. Idiomes amin'izay maromaro zany reto fa tsy de misy fotoana be loatra intsony fa ny ataoko de vakiko amin'ny teny anglisy fotsiny reto de izay ny devoir angamany ho anareo ianarinareo zany reto idioma zany hoe reto fomba fiteny andavanandro reto. Vakiko fotsiny de aveo tonga de tapitra. To add insult to injury. For example, I lost my phone, and to add insult to injury, I fell and hurt my arm. Faharoa. Cross that bridge when you come to it. Example, don't think about your flight right now. You will cross that bridge when you come to it. Fahatelo. Curiosity killed the cat. Be careful because curiosity killed the cat. Fahaefatra. To feel under the weather. I feel under the weather today. I don't feel very good today. Faranya, it takes two to tango. Example, it is my fault too. It takes two to tango. Zay aloha le fomba fiteny. That does it for lesson 2 this week. How did you like it? Zay ihany zany le lesson androany. Ahoana nety ve? Tianao ve? Nilay ve? Tsara ve? Norma ve? If you really liked it, tell your friends. Subscribe to the page. Like, comment, share, dream, all the stuff. Raha ohatra ka tena tianao le vidéo de likeo
asio partage ho aho teneny le namana sy tapaka misinscrire amin'le pageko YouTube zany mandehana sibera ho aho de zay ho aho satria plus izy misy olona mijery izy zany plus afaka manohy foana manao video. Lainareo aho. Ndao hianatra Teny Anglisy ary.